Mbola eo amin'izay akon'ny fidiran'ny mpianatra izay dia nanio heviny mikasika indrindra ny fandraisana fepetra eny anivon'ny sekoly ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Andriamanarivo Lalatina. Etsy andaniny izany nanao tatitra fohy mikasika ny pesta izay efa mihembitra amin'izao fotoana izao ny ministra. Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Fanaraha-masona sekoly Tsarapitsy io samy tompona andraikitra daholo tsirairay avy fa ny anay eo niveau ministère fahasalamana dia fahasalamam-bahoaka foana ny ataonay. Ny ena fanapahan-kevitry ny olona dia ny anay fahasalamam-bahoaka foana satria eo niveau vahoaka misy an'ireny ankizy ireny, eo niveau vahoaka misy an'ireo mpampianatra ireo, eo niveau vahoaka misy an'ireo sekoly ireo dia izay mahatonga anay mandray fanapahan-kevitra arakarak'izay izany fanapahan-kevitry ny olo izany. Efa nisy ny fampiresahana, nisy ny fampidiniana ary samy mandray fepetra daholo ny tsirairay avy mba azahoana misoroka ny zava-doza zany hoe fampiratahan'ny valinaretina izany. Zafady amin'ny mahatonga misy ny ampianatany, inona mahatonga le taremarika tsy mitovy en BNGRC sy ny en ministère santé? Tsy raha nijery nareo nga nisy BNGRC zao mamoaka taremarika BNGRC mandoaka taremarika ary navoaka amin'ny BNGRC iny erahan'ny ministère fahasalamana sy ny BNGRC fa mahasamihafa azy fotsiny dia zao ny eo niveau ministère fahasalamana zay mahazo ny olona isan'andro isan'andro ohatra meko ohatra fotsiny nareo hoe tamin'ny fakomaly zao iny sa tamin'ny afaka 2 andro teo zay zao 720 nisan'ny olona nanatona hôpitaly teto Antananarivo, 70 izy nanatona teto Madagasikara. Zany tsy hitanareo amin'le courbe be iny. Ny amin'ny BNGRC indray le izy hatramin'ny farany ary eto dia malatsina fa tena somary nazava kely ity zavatra ity. Misy makolona manao hoe mbola mitombo foana ny olona maty, mitombo ny olona maty rehefa epidemie ohatra zao dia mialatsiny zay le epidemie zay tsisy mihitsy hoe miena nisan'ny maty satria raha maty roa androany dia misy maty raha pisy dia telo zay, maty raha afaka pisy dia efatra zay, fa tsisy hoe telo tamin'ny voalohany dia lasa roa izy rehefa avy eo. Zany natao hoe epidemie zany ka tsara fantatsika vahoaka izay fanazavana zany. Le isan'ny maty io zany cumul, zany hoe fitambaran'ny maty hatramin'izay zany le maty io. Ary Maria ane tokoa zany zavatra tsara Maria fa tsy hoe eto Antananarivo daholo eo natao Tomasina daholo eo. Efa androvidividy zao tany tamin'ny Tomasina akoatran'le nisy vazaha maty iny tsisy maty tsony. Teto Antananarivo zao maly tsisy maty. Ary zany dia tsara fantatsika mpanao gazety hoe efa miasa mandray ny andraikitra ny fotoanam-panjakana manomboka ataontsika hoe misy vokany ny ady zay nataontsika dia mangataka anareo mpanao gazety zay mba apita ny vaovao marina trano satria raha vao misy mampita vaovao lainga dia voamaiky mampikorotana saim-bahoaka efa mipetraka daholo ny fepetra rehetrarehetra mba azahoantsika manatsara n'izany ataontsika hoe vokatry ny ady izany. Fa itsika mpanao gazety koa tokony resy lahatra satria raha itsika mampatahotra ny vahoaka dia tsy androso mihitsy.